Tonga soa tsika eto amin'ny fandaharana ordinareo faefatra ny fandaharana ao anatin'ny volana tsika amin'izao fotoana izao dia hiaraka amiko zany ny mpandray anjara anankiray teo amin'ireo anankitelo teo aloha izay maika tao amin'ny karakorantsika jiaby Mamandrija ary Madame Judith, ireo ny olona telo niaraka tamintsika dia hosafidintsika i Madame Judith no safidiana ny plaza nataony le taboulet no revisitena miaraka amiko zany niaraka tamin'ny chef Sergio izy tamin'izay taboulet izay fa dia izy moa zany no voasafidy dia miaraka amiko zany izy androany revisiter an'le taboulet tsika ka dia raisitsika izy atao amin'ny cuisine ny Vatel restaurant. Tonga soa atao Vatel restaurant. Tompoko dia faly be zany tonga eto amin'ny restaurant Vatel dia faly miarabany chef Guy kosa. Faly mandrainao izahay ity ny lakozia ny Vatel restaurant atsika zany ny karakaran'le sakafo ka dia manaona fihetseham-po aloha teo amin'le hoe voasafidy le taboulet ho revisitena aty amin'ny Vatel. Tena faly be zany na andray antsy hoe nenao ny voafidy tamin'le groupe nisenay zany dia tonga soa aty zany zao dia hoe hijery indray zany hoe fomba hafa indray ny atao dia mba hoe misy fahaizana azo indray zany faly be. Izay mihitsy moa zany le revisite zany hoe nanao an'le salade na taboulet anao semoule de blé izay ho ataontsika entrée chaude izy androany zany hoe ataontsika hors d'œuvre chaude izy ny fitenenana zay hors d'œuvre chaude dia entotsika hiaraka hikarakara azy eto hifampizarytsika omeko le revisitage natao froide aussi tsika izy tamin'iny dia ataontsika chaude izy androany dia izay zany no iarahantsika eto miavaka le izy raha oharina amin'ny mpandray anjara hafa le anao satria mahataboulet azy zay dia sakafo tsy dia mahavantana ny olona ary nefa tsara ho fantatra ny fahaizana ny karakara ny ilay izy zany. Fanamariana kely Vatel restaurant ety Akorondrano zany no plateau misy anay amin'izao fotoana izao hiarahanay amin'ny karakara an'izao sakafo izao. Alohan'ny karakarantsika sakafo gamba dia efa madika kely ny toerantsika sy Judith dia raikitra amin'izay fikarakarantsika sakafo. Ny zavatra ataontsika voalohany dia hoesorintsika ny hodin'le voatabia monde zany no ilazantsika azy zany hoe manomana rano mafana tsika rano mangotraka dia alefantsika ao anatin'le rano mangotraka le voatabia mba ahafahantsika manala an'ilay hodiny rehefa ho tetehantsika le voatabia dia ohatr'izay koa ny carotte sy ny haricot vert ho tetehantsika madinika kely anamboarantsika an'ilay atao hoe fondu de légumes le izy fondu de légumes ny amboarantsika aminy zany ho ampiarahantsika amin'le gnocchi ny anaran'le gnocchi à la romaine zay zany ny anaran'le recette. Gnocchi à la romaine le recette miaraka amina fondu de légumes zany hoe le taboulet zany no transformentsika en gnocchi hors d'œuvre izy io fa mafana hors d'œuvre chaude na entrée chaude izy tsika zay mpanaraka ny fandaharana ataontsika mitokana le fondu de légumes dia ataontsika mitokana le gnocchi à la romaine zany hoe à base na couscous na semoule de blé ihany le izy andrahoantsika miaraka amin'ny ronono dia assaisonner-tsika dia asiantsika fromage gratiner-tsika anaty lafaoro rehefa avy eo dia iny dressé-tsika miaraka amin'ilay fondu de légumes
ka dia esorintsika ilay pédoncule na tomaty. Alevantsika anaty rano mafana izy rehefa avy eo a dia alevantsika anaty rano mangatsika dia amin'izay fotoan'izay a miala le hodiny a dia esorintsika amin'ny voaniny a dia mahazo an'ilay tomate mondentsika amin'izay fotoan'izay. Mandra-piandry an'le rano mangotraka dia efa toizako ihany ny fanaovana an'le haricot vert Judith a satria ho tete atsika farany izay madinika kely koa ito rehefa avy eo ity anantona amin'izay tsika tsy sahirana. Mpangatsiahana kely izy a tonga dia esorina ny hodiny a rehefa avy eo. Ataontsika somary madinidinika ity satria izay le hoe fondu zay zavatra tena malemy tsara zany ny ilayntsika. Zay. Iny ny atao hoe brunoise na haricot vert, ohatr'izay koa le karaoty. Brunoise. Brunoise ny ilazana azy rehefa madinika kely iny izy. Madinika kely iny izy brunoise ny ilazana azy. Rehefa iny le hoe taillazo en brunoise dia le farany madinika kely zay. Iny le hoe taillazo en brunoise, izany hoe taillage farany izay madinika kely. Tonga dia alefako ny oignon ciselé atsika, anaovantsika an'le fondu. Ianao afaka tonga dia Judith afaka manala ny voan'le voatabia. Oignon ciselé indray filazan'ity Judith a, izany hoe le oignon. Le oignon tetehana carré kely iny. En petit dé ozy izy ny ankamaroan'ny olona zay a. Zay. Tetehatsika ohatran'ny manao rogay. Izany hoe en dé kely ihany koa. Anaovantsika an'ilay fondu de légumes ny resaka eto. Somary misy voaniny kely fa ny voaniny ozy izy tsika tsy dia maninona ihany na misy kely ara fa ny hodiny tena tsy dia mety tsara amin'ny fahasalamana. Zay, vita ny tetitetika, lasa anaovantsika oignon ail écrasé kely. Tsindriana izy a dia zay vao tetehana. Lasitsika ary a anao cuisson amin'izay. Arotsaka le ronono izy rehetrarehetra, ronono tapalitaka. Dia ohatr'izay koa le dobera eo amin'ny 50 grammes ampangotrahana miaraka amin'ny ronono. Rehefa mangotraka izy a dia zay vao afaka asiantsika sira sy poivre io arinanao io a. Mampiasa menaka tsika eto anendasana kely an'ilay légumes. Izany hoe tsy bedy zany raha hoe somary renforcentsika menaka kely. Zay matavitavy miparitadritaka tsara. Ty menaka anendasantsika an'ilay légumes tetehana teo a mba azahoantsika an'ilay fondu de légumes. Efatsika ny tongolo a. Ty moa chef mangotraka vao arotsaka ny sel et poivre. Angotraka mihitsy. Alevantsika koa ny haricot vert fa somary elaela iny vao masaka. Mafimafy masaka kely. Alevantsika aloha izy a. Dia alevantsika ny tomaty a. Sira dia dipoavatra kely a. Rehefa eo a arotsaka tsika ilay semoule de blé na couscous a. 150 grammes. Nataontsika vereuse fotsiny le afo tsy maninona. Tsy mampaninana azy. Tsy maninona io. Ka le manao an'le taboulet mantsy ny vonoina ny afo. Tsy maninona io ara mbola somary toizantsika kely 3 minutes izy rehefa mirotsaka le zay izy mazaka tsara. Arotsaka dia arorona aloha izy dia avy eo izy tsy atao ninina intsony. Zay miparitaka tsara.
Mirotsaka izy zay a dia asiantsika œuf entier anankiray jaune d'œuf anankiroa le izy alohan'izy ho gratineantsika eo anaty lafaoro. Zay ny fotoana ilayntsika an'ilay atody. Dia aroaroa ihany a fa asianao fromage râpé kely rehefa tsika mandefa an'ilay atody. Iny fromage iny a 100 grammes eo iny, 50 grammes ho ataontsika ao anatin'ilay appareil a le gnocchi, dia ny 50 grammes ho ataontsika gratineantsika eo amboniny. Toy ny adiniko nanisy sira zay fa nanisy sira teo mbola tsy nanisy ateo a. Iny le sira iny zany a mamoaka an'le ranon'le légume iny. Zay ny tena action iny. Eo ihany le hoe mampisy sira azy fa iny fa izy misy sira dia mbola mamoaka rano le légume dia iny ranona légume iny a ny rano manamasaka azy. Zay aroharona tsara amin'izay a. Vita ny appareil-tsika. Ho ataontsika ao anaty vilia izy amin'izay a mba azahoantsika forme ny anatin'ilay dressage rehefa avy eo. Asiantsika menaka kely ihany le vilia amin'izay tsy miraikitra rehefa le midécouper anazy sika rehefa avy eo a. Fa ty zany miditra anaty lafaoro. Ampangatsiahantsika kely le izy dia amin'izay a mora azontsika découper rehefa avy eo alohan'ny ampidirantsika anazy anaty lafaoro. Zay. Alefa ny jus dité ato amin'izay zany iny appareil iny a. Afaka mampiasa an'ito ianao raha hikaokaoka an'ilay amin'ilay spatule. Dia alefantsika somary ampangatsiahantsika kely izy aloha ato a. Rehefa eo isika afaka maka ampangatsiahana mihitsy ity zany a, zay vao ampidirintsika eo anaty lafaoro. Ny antony anaovako anazy anaty vilia afaka mba découper-tsika izy alohan'ny ampidirana anaty lafaoro. Ohatra ataontsika ohatra ny triangle. Vita ny appareil gnocchi à la romaine antsika zany Judith a. Andrasantsika mangatsiatsika izy amin'izay mitambatra dia mahazo forme antsika rehefa manapaka azy. Zay izy. Voilà. Ny fondu, manao ahoana ny fondu antsika ato? Rehefa miala ny rano nataontsika hoe s'évaporer dia vita ny atao hoe fondu. Vita le appareil-tsika teo dia navelantsika nangatsika. Navelantsika nangatsika le izy a mba ahafahantsika manao découpage. Ohatra fotsiny hoe découper-tsika triangle. Alohan'ny ny anton'izay dia mba ahafahantsika mahazo forme zany a rehefa manao dressage. Fa azontsika atao hoe tonga dia ito nasiana fromage dia fa misy endriny kokoa izy zany raha ohatra ka ohatr'izao izy no ampidirintsika ao anaty lafaoro dia mba mivoaka izy a ohatr'izao ihany. Zay manisy fromage sisa ny atao Judith a. Dia tsofoka anaty lafaoro. Raha ohatra ka le lafaoro any an-trano misy afo ambony ambany reny izy dia atao mafimafy ny afo ambony. Amin'izay ny amboniny atao mafimafy a ambonimbony. Zay izy dia vetivety ie. Miandry cuisson amin'izay zany tsika dia miandry cuisson gratiné. Firy degré zany ty 200 degré. Tsara foana ny lafaoro afahanaina farafahakeliny 15 minutes avant cuisson. Normalement raha misy témoin manko izy dia mirehitra maty moa zany le témoin rehefa mahazo an'ilay hafanana izy a dia zay vao atsofoka. Mafana foana zany lafaoro vao atsofoka le izy. Bonne dégustation Judith e. Tia le dresseko teo anao dia mba tia indray aloha eto anoloanako dia mazotomana tompoko. Tompoko. Dia anandrana izy ity zany a. Dia tantiko tenena sakafo dia tianao fa azo andramana tsirairay. Azo andramana tsirairay dia rehefa eo andramana miaraka. Andrama aloha le gnocchi a. Dia avy eo andramanao le légume dia andramana miaraka dia zay anao vao mety hahenao an'ilay équilibre an'ilay izy. Ohatrany tsy dia nahazo sira zany, za zao nahatonga an'izay a. Tsy dia nahazo sira? Tsara ihany.
afaka fromage tokony sira dia le nanahoana ny siran'le fondu de légume tsara le izy fa izy ty sef ohatrany tonga dia mahavoky a zay mihitsy mahatonga azy somary ataontsika kelikely satria vary manko izy io varym-bazaha semoule de blé moa zany raha hoe amin'ny teny frantsay fa tena mahavoky ohatran'ireny manao raha toka hoe salade de riz ohatra manao gratin ana riz na gâteau de riz tena tsy azo hohanina betsaka mihitsy fa tena bourratif zany ireny a mahavoky zany hoe asiana kelikely zay koa no tena anton'le fondu de légume kely satria mavesatra l izy a dia misy an'iny a mora andevona anazy izy tsara ny sakafo tsika iny ary asefidray zany izay moa mbola hanandrana ihany tsika rehefa eo hiaraka fa makasitraka ny Judith nanaiky mivahiny taty amin'ny Vatel restaurant aty Akorondrano a nanjay anjara tamin'ny fandaharana aodinareo a ary nanafoy azay fotoana fizarana nisy ny échange tato anatin'le fiarahana dia mbola manantena fa mbola eo ntsika na ao anatin'ny fandaharana na any amin'ny sehatra fandrahoan-tsakafo hafa ka dia zay moa zany hanohy any dégustation fa mametraka ny veloma ho antsika rehetra zay fijery mpanaraka amin'ny fandaharana mandram-piona tompoko mandram-piona tompoko